ao anatin'izay fiomanana amin'ny fifidianana izay trany dia mitaky ny sy ny fifidianana andrana ny avy amin'ny antokoziva ahafahana mahita ny lesoka samihafa amin'ny fandrafetana ny lisym-pifidianana sy ny fampiasana ny bulletin tokana moa no tokony anatanterahana izay fifidianana andrana izay. Io moa no fanehoan-kevitra netiny avy amin'ity antokoziva ity. Taorian'ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny logiciel SIGEM izay ampiasaina amin'ny fifidianana dia tokony hisy ny fifidianana andrana izay tanterahana, hoy ny Dr Vonsoa Rafaralahy Malala, filohan'ny antokoziva no sady ben'ny tanàna atao amin'ny commune ambanivohitra Ibity Antsirabe faharoa. Araka ny nambaran'ny Hiary dia ahafahana mahita ny lesoka rehetra momba ny fampiasana ny logiciel amin'ny fifidianana sy ny fampiasana ny bulletin tokana izay ampiasaina voalohany eto amintsika amin'ity taona ity ny fanaovana izay fifidianana andrana izay. Zay raha momba ny liste électorale io dia manana traikefa ny zivo ary manana technicianina koa zay efa nanana traikefa momba izy io. Ka raha nivoaka omaly ny SIGEM izay navoaka ny Zénith dia mahita izahay fa tokony hisy ny atao hoe simulation électorale tena fifidianana atao mihitsy amin'ny fivondronana telo farafahakeliny, fivondronana betsaka ny tsona mamaky teny dia fivondronana anelanelany dia fivondronana mahay mamaky teny. Hisy fifidianana mihitsy amin'izany fotoana zany ho atao simulation, ahitana ny olan'ilay logiciel voalohany indrindra, ahitana ny olana amin'ny bulletin unika faharoa ary ahitana ny olana hafa izay tokony hoatrehany Zénith. Koa izahay ziva zany amin'ny traikefa izay nananay momba ny fifidianana liste électorale informatisé dia mangataka isin'izay simulation izay farafaratsiny amin'ny fivondronana telo mba ahitana mba tsy sehon'ny tapoka efa tonga fifidianana vao misy ny olana goavana toy ny zavatra mpiseho eto amintsika ka manjary indraindray karakototany aza ny fifidianana rehefa avy eo. Araka ny fanazavana dia nisan'ny voalohany nampiasa ny logiciel amin'ny fandrafetana ny lisym-pifidianana ny tao amin'ny commune izay nitantanany ny taona raisy roa arivo ary nisy indrindra ny fifidianana andrana izay nitanterahana nentina nantsina ny fanaovana ny lisym-pifidianana.